ireo tovavy tsy ampytaona miasa amin'ny sehatra ny fivarotan-tena no voakasiky ny fandrarana sy ny fepetra raha ny fanazavana nentiny sampandrara misahana ny serasera eo anivon'ny polisy pirenena. Mitondra ny tsara fantatra mahakasika izay ny commissaire de police Alexandre Ranaiveson. Filazana zany mikasika an'ireo lay miasa amin'ny alina ho an'ireo le mpivarotra fafinaretana eny amin'ny faritsary lalàna sy manodidina iny. Raha ny tena marina zany dia hoe ny ankizy tsy ampytaona ny tena voakasika amin'ilay fandrarana. Ny antony andrarana an'ireo ankizy tsy ampytaona ireo zany hoe tsy maintsy isy zany ny fisafona amin'ny fotoana tsy ampoizina ataon'ny polisy miandraikitra ny fiarovana ny zaza tsy ampytaona. Ka ireo zaza tsy ampytaona tratra mivarotra varoteny eny amin'ireny faritra eny zany dia tsy maintsy ho rofin'ny mpitandro ny filaminana. Tsy hoe fisamborana no atao azy ireo fa ho fiarovana azy sao dia hiara-ny herisetra toy ny fanolanana sy ny herisetra isan-karazany. Dia izy zany ny fisafona ho ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny ora tsy ampoizina ho amin'ireo zaza tsy ampytaona ireo. Fa ho an'ny efa ampytaona kosa zany hoe 20 taona ny miakatra dia raha manakorotana izy ireny, izany hoe mitabataba amin'ny alina na arak'le hoe mampitaraina ny olona manodidina eny amin'ny faritra iny raha iny dia maloto be maimboapy be eny amin'ny faritra iny satria eny zareo no manao maloto dia isy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany raha manakorotana ireo mpivarotena efa ampytaona ireo.